Efa miomana amin'izay fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao 14 dimy ambin'ny folo amby roa arivo izay ihany koa ny ao anivon'ny sekoly fanabeazana fototra eto Andrenivohitra toy ity notsidianay teto Andrenivohitra ity ny testament marimarina kokoa andro vitsivitsy satongavan'ny fidirana io aiza hoe zany fahavononan'ireo mpianatra. 5 andro sisa dia hiverina an-dakilasy ny mpianatra efa saika mametraka ny fandaminana samy hafa ho an'izay fidirana izay ny sekoly ary efa miomankomana amin'ny fiverenana an-tsekoly ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Ireto mpianatra eto amin'ny EPP Antanimena voalohany reto izao dia nijery ny fandaminana ho amin'ny fidirana izy ireo androany. Ho an'ny sarobidy izay klasy CE dia nandray ny lisitry ny fitaovana ampiasaina amin'ny fidirana no natongavany teto an-tsekoly androany. Fitaovana cahier 100 pages full, 200 pages iray, 50 pages roa, stylo mena, manga, maitso, mainty, soleil, crayon, crayon de couleur, règle, compas, prothèse, toutes les couleurs, éponge, mouchoir. Izy telo ny rahavavy reto dia nilasa fa mbola tsy azo avokoa ny fitaovana ilaina amin'ny fidirana kanefa efa vonona ara-tsaina kosa izy ireo hiatrika ny taom-pianarana. Dia manao zao efa vonona ve izay fitaovana izay? Mbola tsy vonona. Nefa efa vonona ilay hoe hianatra amin'ny latsinainy. Dia ahoana amin'izay hoe fidirana izay efa vonona amin'ny fidirana ve? Ie. Efa azo ny fitaovana? Mbola tsy azo ny fitaovana? Ie. Efa fantatra daholo ve ny fitaovana ampiasaina ane? Ie. Entina hanampiana ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ity fidirana ity dia isan'ny fampitaovana izay omen'ny ministera fanabeazam-pirenena miaraka amin'ireo mpanohana ara-teknika sy ara-bolo ka kit scolaire ahitana fitaovana samihafa toy ny kitapo, fitsipika, cahier, stylo miisa 3 tapitrisa no zarainy. Herina tapitrisa ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana manerana ny nosy amin'izao fotoana izao kanefa tapitrisa amin'ireo eny anivon'ny EPP. Ny ray faingo roa tapitrisa no mpianatra eny amin'ny CEG ary ny fito alina sy roa hetsy no mpianatra eny amin'ny lycée.